Tanànan'Antananarivo izay tahian'ny filohan'ny délégation manokana tanàna Andriamatoa Niasina Andriamanjato dia mizara fanampiana ho an'ny ray aman-dren'ny mpianatra izay anisan'ny sahirana indrindra etsy anivon'ny sekoly fanabeazana fototra. Izao hetsika izao moa zany dia tafiditra ao anatin'ny fiahinany mponina mba fanatsarana ny toe-piainan'ny mponina fa indrindra ireo sahirana indrindra. Raha mahalala fa etsy anivon'ny sekoly fanabeazana fototra dia betsaka ireo mpianatra, ireo ray aman-dreny sahirana. Izany moa zany dia misy fiantraikany amin'ny fanabeazana ny zanany. Dia mba ho fitsinjovana azy ireo, ho fanampiana azy ireo dia mizara izao fanampiana izao ny fiadidinan'ny tanàna izay fitafiana ilay izy hiatrehana an'izao andro somary ratsy izao. Dia ny fanampiana moa zany dia azon'ny fiara-miasa izay fiara-miasan'ny tanànan'Antananarivo amina orinasa anankiray tsara sitrapo izay nanolotra an'ireo fanomezana ireo ho zaraina amin'ireo olona tena sahirana eto anivon'ny commune n'Antananarivo renivohitra. Ireo ray aman-dreny tena sahirana zany marihana aloha zany fa ny talehan'ny sekoly no nijery namantatra azy ireo ary nanolotra ny lista taty amin'ny fiadidinan'ny tanàna. Dia ny tena hoe masitsivana zany namantarana hoe izy ireo sahirana dia le tena hoe sahirana ara-pivelomana zany. Dia ny fantatra foana zany hoe iza, fantatra zany hoe iza ireo ankizy tena sahirana ara-pivelomana izay. Raha ny salanisa aloha zany dia mbola tsy eto am-pelantanako amin'izao fotoana izao ka tsy afaka ny tonga dia teny aminareo fa matetika aloha zany dia eo amin'ny ara-tsakafo, ara-pitafiana, eo amin'ny ara-pitaovana. Ireo zany anisan'ny tena hoe ahafahana mamantatra an'ireo ankizy hoe tena sahirana. Dia rehefa hifantatra ny ankizy tena sahirana dia mifantatra ho azy eo zany ny ray aman-dreny tena sahirana. Dia ny zava-misy zany dia rehefa tena sahirana ny ray aman-dreny dia ny fiantraikany voalohany any amin'ny ankizy zany dia tsy mihinan-kanina ohatra ny ankizy. Dia rehefa tonga tsy ampianarana izy dia reraka noana. Eo ihany koa ny ray aman-dreny rehefa tena sahirana dia voatery lasa tsy afaka alefany mandeha mianatra intsony ny zanany. Dia tsika nefany ao anatin'ny politika-panjakana amin'izao fotoana izao ilay hoe famporisihana ny ray aman-dreny hampiditra ny zanany, handefa ny zanany an-tsekoly. Dia izay zany tena mahatonga an'izao hetsika izao hoe tsinjovina manokana ireo tena sahirana mba ahafahan'izy ireo tsy ho kivy zany fa mahatsapa fa misy mijery foana zareo ary misy ny fanampiana ho azy ireo.